Amin'izao fotoana izao moa dia mihamafana ny raharam-pirenena ao a Madagasikara. Misy ihany koa ny tsy fitovian-kevitra. Ireo miaramila sasany moa dia samy mijoro hiaro ny vahoaka sy ny fananany satria tsy mankasitraka ny herisetra izay atao amin'ny vahoaka. Isika dia miaramila hoy ireo raha nanao ny fanambarana fa isika kosa dia miverina eny amin'ny fiarahamonina. Ny vady aman-janaka antsika dia eny amin'ny fiarahamonina ihany koa no miaina andavanandro. Rehefa hita sy tsapa fa ny hanafana ny toe-draharaha dia nanao ny fanambarana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fibekony tafika malagasy. Miantso ny miaramila manerana ny nosy izy ireo mba hotony miantso an ireo rahalahy izay tsy mitovy hevitra ihany koa hifanatina andatabatra boribory ary notsindriny manokana amin'izany ao amin'ny kapisaty. Tsy vitany izay moa dia nanao antsoavy amin'ny ireo herivelona rehetra ihany koa izy ireo indrindra ny FFKM mba hifanatina sy hanohony ezaka ho fandaminana izay efa natomboka. Ndeha ary ho harantsika kely ny horonan-tsary izay manamarika izany fanambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny fibekony tafika malagasy izany. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manoloana ny toe-draharaha misy ankehitriny. Izay tompon'andraikitra eto anivon'ny fibaikona ny tafika malagasy dia manao antsoavo ho an'ny miaramila rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy mba ho tony. Misy ny tsy fitovian-kevitra nefa tsy vahaolana ny fampiasan-kely. Ilaina ka isiny ramandrika. Koa noho izany manao antsoavo aminareo rahalahy izay tsy mitovy hevitra hifanatona andatabatra boribory. Tsindrina manokana amin'izany anareo rahalahy izay ao amin'ny ivony kapisaty ankehitriny. Ny tafika malagasy dia ray tsy mivaky ao anatin'ny fanajana ny fifehezana sy ny lalàna velona ihany no imasoantsika. Ko miantso ny tafika malagasy rehetra aho hijoro ao aorinako satria isika dia iray tsy mivaky. Eto zay dia manao antsoavo ho anareo herivelona rehetra indrindra anareo anivon'ny ray aman-dreny anivon'ny FFKM hifanatona sy hanohy ny ezaka fandaminana izay efa atao ankehitriny. Eto mamarana ny tafika malagasy dia mijanona hatrano elanelam-panahy sy mandafarany ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana. Raha hiverenana kely tokoa moa ny zava-nisy ny androany maraina dia nisy ny miaramila ny antso namana hamonjy ny kapisaty. Nisy andiany miaramila izay nanao fanambarana miantso ny namana hamonjy eny amin'ny toby kapisaty sy ireo mpitandro filaminana hijoro sy handany baiko omeny lehibe o. Tahaka izao moa ny teboka lehibe tamin'ny izany fanambarana izany. Aza mandray baiko avy amin'ny lehibe intsony hoy izy ireo fa tsy izy ireo no hamelona ny vady aman-janatsika raha sanatria ka maty isika. Tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany intsony ny miaramila fa lasa misy lelaka manaraka baiko tsy ara-dalàna. Ny antso ireo miaramila ao iavoloha hiverina any amin'ny kany hiaviany koa izy ireo. Isika miaramila zandary polisy dia avy any amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina any amin'ny fiarahamonina hoy izy ireo hatrany oka ny fanavotana ny firenena ihany no hibaiko atsika. Izany moa ny fanambarana sy ny teboka lehibe izay nambarany izy ireo ny andro androany. Ny andro androany ihany koa moa dia nilaza mazava ireo miaramila avy amin'ny kapisaty. Toy izao moa ny filazana mazava izay nambarany izy ireo. Fitiavan-tanindrazana tanteraka sy noho ny fahitana ny zavatra mianjady amin'ny ireo vahoaka eny an-tanimbarinan-drina sy ny sisa izay tsara ho voatanisa no mampijoro anay hoy ireo miaramila eny amin'ny kapisaty izay nanao ny fanambarana ny andro androany antoandro. Niantso tokoa monsieur le ministre hoe fampiresaka zay tsy nanaovanay an'izao ho an'ny vahoaka ho an'ny miaramila ka manaiky zay satria lehibenay izy manaiky fampiresaka amin'ny monsieur le ministre amin'izay lehibenay ao na chef d'état-major satria zay miaramila ny discipline militaire mbola mipetraka foana ary ny tsangananay dia zay ho an'ny vahoaka ho an'ny tanindrazana ka itsika vahoaka alao tsika hiara-iasa. Herinareo teo mitenen'ny colonel teo misy olona namana ihany andeha anao fisamborana na fanafiana anay amin'ny mamaramila anay ambara eto fa zay mijoro ary apie ferme miandry an'izany zay raha ohatra zay fa ny zavatra misy dia hoe fandamina satria samy miaramila vonona zay ny fandamina vonona izahay ny fampiresaka andamina zao raha zao fa ny joronay mbola verina ihany ary apetraka ho an'ny vahoaka mampalahelo mahita vehivavy reny miteraka atao ohatran'ireny tsy mety. Zay misaotra.
ndeha moa arantsika kely ny teny izay nambaran'ny colonel izay nolazainy teo iny jesisy de miomakomana de miditra aty aminay aty eo any alina de bakeny any aho hoe i rahalahy tsy ara-dalàla any amin'ny inona moa inonany miaramila moa non ny ana discipline miaramila ny tsy fanarahana baiko ara-dalàna sanatria tsy olona mibaiko anareo io no hamelona ny vady aman-janaka na ny vady aman-janako raha sanatria misy raha latsaka aoka mba tsy sisy raha latsaka fa mbola tsisy olona milaza milomafy eto Madagasikara ary tsy hiady ny tsangananay fa namaly ny antso vahoaka zay ngamba fa tsy nametra-panontaniana tamin'ny ity colonel ity moa ny mpanao gazety ny hoe inona tompoko ny tena andrasana amin'ny ilay fampiresahana tompoko mon colonel ho ilay mpanao gazety ary namaly azy ilay colonel hoe teo aloha ny azonay nampina azy angamba dia io mbola lacrymogène mbola milahatsaka ao an-tanimbary landrina amitsika miteny zao io ajanony io fa io ny anisan'ny mampitsangana anay zao mety afaratra amin'ny hoe nareo mitsy ve netarika avaoka ena amin'ny 13 mai tompoka raha ohatra ka ankinina amin'Andriamanitra daholo ny merci mon colonel sora tompoka miaramila tsy natao hagnano grevy nde hitarika vahoaka volaza ny militaire zay fotsiny nasombaramona samy finagitra sy liagna moa ireo rehetra izay mpanara-baovao raha vantany vao nahita iny zavaniseho iny ary samy mangetahita ny tohiny ihany koa fa harantsika emony mety ho tohiny tantara i colonel raha teo moa dia nilazany hoe ankinina amin'Andriamanitra izany fa ho hitantsika eo ny mety ho tohiny ny hamaramparana antsika tanteraka ity video anankiray ity moa dia ilazany zavatra misongadina any ivelany niongana ny filohan'ny Pero ilay filoha enina tao anatin'ny 7 taona nisorin'ny parlemanta amin'ny toerany filoha dina any Pero ary nilazany parlemanta fa tsy afaka manatanteraka ny asa mahafilohampanjakana azy intsony ity filoha ity raha ny fantatra ihany koa dia filoha enina no nifandimby tany Pero tao anatin'ny 7 taona ary mandalo crise politika lavareny ity firenena ity efa ho 10 taona izao ity filoha niongana ity koa no nandimby ny filoha iray hafa izay efa niongana tsy iza moa izany fa Pedro Castillo ho faranantsika tanteraka moa ity video ity fa nahamaranantsika azy tanteraka dia ity sary mahafinaritra ity sary ny solombavam-bahoaka izay tena nitabataba tamin'izany fotoana izany nivatravatra sady sahy ary tsy matahotra maneho hevitra fa ankehitriny kosa dia tsy tazana raha lehilahy tsy iza moa izany fa solombavam-bahoaka Nefra Olodinina maro ny mametra-panontaniana ny hoe fa aiza inevy kely to tsy tazana mihitsy tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy hala veneny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy